ao amin'ny gouvernementa amin'ny maha-ministry ny fiarovana ny général de division Rakoto Arzaona Joshua. Izy moa dia manana ny diplôme nivoaka tao amin'ny Institut des hautes études de la défense nationale. Izy ihany koa dia nanao ny école de guerre tamin'ny taona 2014. Izy dia manana ny diplôme d'observateur militaire de l'ONU tany Croatie tamin'ny taona 2017. Izy ihany koa dia efa nanao formation tany Mali tamin'ny taona 2012. Izy dia nivoaka ny ACMIL Antsirabe 17e promotion ary izy ihany koa dia manana ny diplôme master 2 en stratégie, défense, sécurité, gestion de conflit. Ny ministre ny Rarambahiny Ramatoa Yvette Sila. Izy moa dia ambassadeur plénipotentiaire auprès de l'UNESCO ary solitena manokana ny filoham-pirenena eo anivon'ny francophonie na ny Organisation internationale de la francophonie. Izy moa dia manana ny diplôme doctorat d'histoire, mention très bien, izay azony tao amin'ny Université de Paris Panthéon-Sorbonne tamin'ny taona 1970. Izy ihany koa dia manana ny diplôme d'études approfondies na DEA, mention très bien, tao amin'ny Université Paris ihany Panthéon-Sorbonne tamin'ny taona 1970. Izy ihany koa dia manana ny maîtrise d'histoire, mention très bien, tao amin'ny Université Antananarivo Madagascar tamin'ny taona 1970. Izy moa dia coordonnatrice générale ny Vondrona Laïka Katolika Piatrika na ny VLKM. Izy ihany koa dia présidente fondatrice ny cercle de réflexion et d'action chrétienne ou CRAC Hassan. Izy dia efa ministre ny Rarambahiny teo aloha. Ny mpitahiry ny tombo-katseha-panjakana ministre ny fitsarana Ramatoa Randriamanantena Soalandy Mbolatiny. Izy moa dia magistrat de premier grade, manana ny diplôme de maîtrise en droit privé nivoaka tao Antananarivo, manana ihany koa ny diplôme de fin d'études et d'aptitude à exercer la fonction de magistrat nivoaka tamin'ny École nationale de la magistrature et des greffes. Izy dia efa ampitsara teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ary efa doyen des juges d'instruction ihany koa tao amin'ny fitsarana voalohany ambaratonga voalohany tao Miarinarivo. Izy dia efa substitut du procureur auprès du tribunal de première instance d'Antananarivo ary efa substitut auprès de la chaîne pénale anticorruption. Efa mpitsara ihany koa izy teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo, mpitsara tsotra izay nisahana teo amin'ny chaîne pénale anticorruption. Izy dia sénateur loholon'i Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2021 zafady hatramin'izao. Ny ministre ny asa fampananan'asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Andriamatoa Rivitina Richard Jean Bosco. Izy moa dia manana ny diplôme master 2 en droit privé. Izy ihany koa dia administrateur civil nivoaka tamin'ny ENAM. Manana ny diplôme maîtrise en droit et en administration des affaires privées ny Université an'ny Fianarantsoa. Izy dia manana ny diplôme licence en droit privé, membre titulaire ny haute cour de justice ny tenany ary solombavam-bahoaka tao amin'ny district ny Lalangina Fianarantsoa. Ministre ny asa vaventy colonel Ndriamiaja Liva Andrianatrehina. Izy moa dia officier supérieur de la gendarmerie, manana docteur en génie civil, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Izy dia manana doctorat en génie civil tao amin'ny École nationale supérieure des mines et de Saint-Étienne, France. Izy ihany koa dia manana ny master 2, spécialité criminologie, tao amin'ny Conservatoire national des arts et métiers, Paris, France. Izy ihany koa dia manana ny diplôme master 2 en mécanique de sol, des roches et des ouvrages, tao amin'ny École nationale des ponts, chaussées, France. Izy dia ingénieur en bâtiment des travaux publics,
ary izy ihany koa dia efa nanao ny école de guerre, école militaire Paris, ary major de promotion ihany koa izy tamin'ny 26e promotion ny ACMIL. Ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, Andriamatoa Ramonjavelo Manambahoaka Valérie. Izy moa dia manana ny diplôme PhD en management, nivoaka tamin'ny École des sciences de la gestion Université de Québec, Montréal, Canada. Izy dia manana ny MBA ihany koa, Master en Business Administration, Université any Moncton, Canada ihany koa. Izy dia manana licence en gestion d'entreprise avy amin'ny Institut national des sciences comptables et de l'administration des entreprises na ny INESCAE. Izy moa dia efa secrétaire général ny fiadidinan'ny République teo aloha. Ministry ny angovo sy ny akoranafo, Andriamatoa Soloniaina Rasamuelina Andriamanampisoa. Izy moa dia nisoratra tao amin'ny tableau de l'ordre de l'expert comptable de Paris-Île-de-France, ancien membre de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de France. Izy des spécialistes en finances publiques et programmation budgétaire, manana ny DESS en finance et fiscalité européenne. Izy ihany koa dia nivoaka tao amin'ny IAE ny Poitiers. Izy dia manana ny diplôme supérieur en comptabilité et finance, sy ny diplôme d'études en finance et comptabilité, ny diplôme d'études spécialisées en finance, fiscalité européenne, comptabilité IAE ny Poitiers, France. Ary farany, izy ihany koa dia manana ny diplôme d'études en sciences comptables approfondies. Ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena, Andriamatoa André Hadja Resamp. Izy dia manana ny diplôme de ESS na ny diplôme d'études supérieures spécialisées en politique sociale et management. Manana ihany koa izy ny DAE na ny diplôme d'études approfondies en droit public interne. Manana ihany koa izy ny maîtrise en administration économique et sociale. Apatsahivina ihany koa fa ny tenany moa dia efa secrétaire général ny fiadidinan'ny République nandritra ny tetezamita.